atolotry ny XL radio anao. Tantara indray mihaino mitondra lohateny hoe Fatombadoko. Dia pen'ny Alka Defson nandray feo sy nikirakira ny lafiny ara-teknika nomena avitry ny aina nandrindra sy nanatotosa Kloina Hernienne. Fatombadoko. Vita soma tsara ihany raha antsika sheria. Zaho ny avaliako tamin'ireny lesy. Ie, vita ihany na tena andaniana vola maro be aza. Za koa neky tena faly tsy nisy tahaka izany e. Fa anomboka anarina sy anombotra ny lany rehetra amin'izay tsika. Samy miasa ny tsika roa izao e. Iary ezaka tsika rotsy a. Anomana ny andraisana izay menaky ny atsika roa e. Fa lany tianao safavy no voalohany. La kely aloha ny tiako e. Fa ifaliana foana re izay tonga eo e. Sa ahoana ki? Ie, ifaliana foana izay omen'Andriamanitra antsika eo na lahy kely na vavy keliko. Satroko raha hitohy foana izany hafalena iarahako amin'ny vady aman-janako izany rahatrizay. Eny e, na any ankoatrany azy. Toa tsy andro kiriny akiny atongavan'ilay bandy kely na ilay zipa kely menaky ny atsika e. Eny, na mbola tsy mitsaikako kibonao kory azy e. Tiako ane nao e. Tiako akanataranaka ihany koa. Tsy maintsy vadiko mandrakizay ianao e. Aza mampime eo moa chéri ka. Raha izao zany matampoka sy tsy aposina dia ahoana ny ataonao? Tsisy tompony ampisiny etsika. Aza miteniteny foana malala. Tsisy anie izany. Miara velo tsika dia miara maty koa. Ankinina amin'ilay mpandahatra izany fetra. Eny e. Aleo amin'izay ndiasa ka. Efa vita homana zaty. Andao e. Tonga dia avoay miala ao amin'ny garage ny fiara fa tratraka ao ivelany ao ianao. Lasa ary ahy e. Eny ary e. Tena makaleo mihitsy ty fitohanana fara ato andrenivohitra ty mba marina ka. Aiza ve na dia efa mifito aza mbola filarana tsy misy ohatr'izany ihany. Atao ahoana chéria? Izao zava-misy eto dia zakainy. Afianao ohatry ny afafy izany fa mivoaka ny toeram-piasany ireny e. Matetika atao mitazitazin-doha. Misy manefitefika marary be lisy eto amin'ny androko eto a. Tsy haiko hoe nahoana. Fa ahoana tokoa ary. Sa niasa be ndry teo? Tsy dia nisy asa be natao izany teo. Marary fotsiny. Efa retina mahazo anahy mihitsy ty fa tia manaraka teo ohatry ny narary loatra ka. Efa tonga re tsika izao a. Minana fanafody dia miala ny sasatra e. Ka mbola andro sakafo arivana izahay e. Ao fa ho ataoko e. Matorindry efa tonga ny antrantsika. Eny ary, tsy maninona. Tonga tsika. Ary ohatran'ny fanina ikendry izany e. Eo aloha tazomiko mihitsy mivoaka ny fiara fa ohatry ny hafahafa mihitsy andrina mifamindra azy e. Jareo anefa atao mitsirepirepy e. Marary fetra. Mangororo hatramin'ny lohako. Andao fa tatango foana ary ianao e. Eo mamindra moramora. Ena ary tia mahazo avadiko ty ry Andriamanitra. Eo aloha maty reo ambony fandrina eo fa zahay karakara sakafontsika riva. Chéria, marary be lohako. Mbola marary be foana anie. Andraso fa tsinjindrio kely ary hoe. Zay. Ao? Ie. Finy mafy be kosa fa zany tena ilaiko izao. Eo ary. Zay. Rotsy a. Oy malalako. Tiako ianao. Za koa tia anao. Eo amin'izay ary fahasahoana an-dakozia sady anamboatra ny fanafody hoaninao. Sa tsoina dokotera mihitsy. Aza miantso dokotera izany ka. Efa alina ny andro e. Ngamba raha mahita torimaso eto dia sitrana. Matory amin'izay ary ny vadiko a.
Sry. Inona re nazy tamiko an'ity vadiko ity e? So mba nisy nampiasa loha azy loatra ary tany ampiasana tany e. Dia ho any an-taoko zia aloha ka. Andriatra hafa aloha dia hanasa vilany. Dia ampagodraka an'ity ravina fanafody fisotro ny rotsy ity e. Ty manko matetika fanao vao marary an-doha ohatr' izao izy. Tany amindreny tany nazahoany azy ity. Tsy haiko hoe inona na inona ny anarana fiantso azy fa tena mety aminy aloha e. Masaky tia sakafo mbola tsy taitra foana ilay vadiko. Na fanafodiny azy tia fanangatsiaka koa. Zany efa tsy tia naitra azy. Aleo aloha jerena ihany na zany azy. Io mbola matory be foana izy marina. Ary ohatry ny afafana izy zany e. Andraso hoe Chérie Chérie dia mangatsiaka be ny tanany. Sanatria dia lasa tsapako mihitsy ny fony. Andriamanitra toa tsy miteby tsony anie zany fony zany e. Sanatria ve dia maty ny vadiko e. Rotsy Rotsy, losanao sady ve za e. Rotsy aza mbola ilosana e. Fo herinandro anie nampitandra raha tsika e. Tsy maty zany ianao re. Rotsy malalako azy ilozanao re vadinao e. Tsy foko re anao mbola milanao e. Tsy avelako ately mifasana zany ianao Rotsy Tsy avelako sary vovoka ihany koa. Vadika ianao ka hiary hipetraka foantsika. Tsy ho alefika ianao e. Tsy ampahafantariko an'izaniza ny zahafatesanao. Tsy ambaratelintsika roa rery zany Rotsy malalako ho any amin'ny profesera koa toaka fitaovana dia hanindronanao. Tsy avelako rava zany vatanao mandritra ny fotoana lava. Vetivety aloha Chérie Nandalo tena ampiasana ny Rotsy any azy ary nefa tsy natratra azy e. Zany ve iky fa aiza hoana izy? Lazan'ilay mpiara-miasa aminy fa efa herinandro anie izy zany tsy tonga niasa intsony e. Tsy tratra antsy koa anie izy. Fa lasa iza Rotsy fa nga tsy hitanao fetra e. Tsy hitako izy neny Ary lasa nandeha nanao vola tantely zany izy roa raha zany. Tsy mba hiteny kosa ve izy rene raha andeha. Eny na mpampiasa aza ve dia tsy ho lazana. Izy reny mahalaly na nyteny ihany izy fa tsy fantatra hoe fa saika anao inona tany ampiasandry Rotsy anefa ndry e. Zany nefa nanofy ratsy be nge za tamin'ny alina dia tsy naharitra fa tia hita ilay zo. Nofy ratsy be ahoana koa? Hoe nandeha tamina toerana ngasana be izany hono za sy Rotsy dia lozany nefa fa be bibidia be io toerana io ka nenjehan'izay. Zany ve dia nanahoana? Azo ny Rotsy nentiny ny avavana andositra. Nilavonjy tamiko izy ny antsoantso ny anarako. Ozy izy hoe mirana avonjeo e. Fa zaho nefa tsy hanamonjy azy mihitsy. Nofy ratsy tokoa izy zany. Andrasantsika tapitra aloha ty herinandro ty hoe raha mbola tsy tonga foana tsy mivady dia alehantsika any an-tranony any mihitsy ka. Eny sady tsy mitombina mihitsy nge ny saiko e.
Serio tonga aisindry e mifimbana mofo mamoanao ane za e ay findry mbola matory ao am-pandriny e tsara ane izany vadiko izany e ntso mpizoa aloha e ndre koa izany tsy mamoaly ahy mihitsy rotsy eo ndry miavona tiako foana ny vadiko moa apetraka eto itony mofo mamindry fa zaho any amin'ny dozy aloha dia avy eo matory eo anilanao kony moa e lasa fa na zany tsy tiako avy aty avelany trano sao dia misy mahita eo ndry sao misy mangalatra ihany koa ny vady malalako tiako ina ary tia mahazo aty fa nalay za totsy tompony tenako izany mihitsy mety ny-javatra fotsiny tena tsy fantatra korona zay ataoko misery hafahafa mihitsy maniraka indrindra rehefa ato amin'ity tramonenako ity nanomboky ny andro navatesany rotsy iny izany rehefa aliny ny andro iarahako matory amin'ny rotsy vao matsapa fa mihetsika le izy misy tanana mamihana tena mbola mahita fahasambarana tsy azoko saina sehetraretina eo anilany lasa vao maikapodika aminy lasa miamanja foana ny fijeriko azy raha nanontany ny tany ampiasana dia nyvaliako fotsiny fa lasa napita tapoka niaraka tamin'ny dadany rotsy orinasa iray ihany mantsy ny sany aroa nanaovako taratasy sandoka fametrahany mpialanako rotsy ka nangina rasefo tiako ny vadoka tsy afoko levony tany na telo amin'ny fasana tsy ambarateriko rery zao tary zao tsisy ataoko mahalala izany niza niza vadiko iny ka izany mahazo madidy aminy tonga alohabe ndry izany androany ngatsy ny anatra nisy mpampianatra tsy tonga nefa izay taran'izay tena tsy haiko anao koa rangamy zara zao no mitoka ka afaka manao koa ny endry raha mazoto e fa ono mbola tsy nahita nyrotsy mivady ihany ve ndry efa ho tapa-bolana ane izay tena mbola tsy nahenao neny ariva foana koa za vao mirava isak'izay saika andalo any amin'ny sabotsy izao mieritreritra ho anatrano mihitsy amangazy e tokony hividy finday angy etsika lasa sahirana be raha ifandray aminy efa nanana koa za fa nalaky simba eny dia mividy hafandray aleo fa tena mirotsy ary rehefa miona aminy dia hividianany hafa e fa aza forsena izy fa mbola sahirana tamin'ny raharahana izy mivady mantsy za koa ve dia hanery azy amin'izany fa neny koa ndry be tongotongo ihany manko sady be fiangodiny ery indrindra rehefa amin'ny zokindry iny ka zoko iko za angamba manana koatra anazy fa efa manambady izy retsy manana ny tokantranony andeha atsakarana aloha izany eny ka variana aminao eto fotsiny andiany fa aza ela be any mbola betsaka angenitra raha miandriandry ato an-trano endre zay dia tonga ty andry fetra tsy dia nisy fitohanany fifamoivoizana koa na dia hoe ny mba busy ny telo koa vao tonga tsy ampita tafika aty asa izay raha mbola ato izy mbola misy izany vavahady izany midikadana avy eo anatiny sanatria mbola tsy ato ve izy roa e andraso mpitserika any ty bokotry tiana izany aza aloha miandrikely eto aloha efa iny kosa fetra ny voaka iny ka
mbola vao avy natory mihitsy angamba izy izany sa ay ve mihirana e manahoana ry manao fetra fa ahoana tonga tapitapiko ndry izany ie amanganareo fa tsy dia hoe misy inona akory ay ve mety hira ry mandrosoa kia maningina be ato amin'ny zareo izany tsy haiko fa toa manay zavatra hafahafa za izany isak'izay za mamangy aty dia mandre radio maneno na hirahira mandeha ao an-trano foana na mbola tia tokotany aza izao toa mangina tanteraka mipetrapetra mirana inona ny vao maresaka any aminareo tsisy vaovao fa izao sahirana ny fanomanana fanadinana e fa hono moa fetra ahoana ky mila mailo tsara tsoka hipotra atao ny marina fa izy roso to tsy mahita azy mihitsy a inona reny dia hamalina ny kelakely ity e oka fa mahita lasa nanao misy hoany degoany rotsy ry mirana e voirako nga lehibe anay ihany mamita asa maika be koa izy ka tsy afaka nampilaza tany aminareo izany ve fa efa friny izany nandehana raha tsy madiso herinandro mahery teo izay za nandalo tany ampiasananareo dia nilaza ilay mpiara-miasa aminy fa tsy fantany koa ny sainaliany rotsy ka tsy nambara olona firana e zany ry mirana e saripady mantsy ilay asa ay dia mety oviny rotsy ny tonga tena mbola tsy fantatra ao fa vao tonga izy dia alefako mandalina aminareo e eny andro moa e sao mba afaka mahazo antso azy afetra dia iantso azy zana vetivety ary ka tsy natondra telefona ne izy e adinina aty dia ahoana izany tsy misy afaka azona azy mihitsy ve tena tsy misy aloha fa zao ry mirana dandremo aloha mandalina amin'ny orina saisana eny a fa ahoana misy mpiasa manodikodim-bola tany nisy fitaovana very ihany koa ka tsy tiako ianao sao voaroaka amin'izany eny ary fa tsy andalo any ahy e fa za tena mahatsiaro izay zoky izay fetra ho avy tsy ho ela re izy a hiaraka hiriry amintsika rehetra manana finoana sy fanantenana e miandry azy aka inona moa no azoko atao eo na dia malahelo azy fatratra azy e tia izy nanadrimy finday koa ny raharaha be andehoana ny wc vetivety aloha za fetra fa ohatry ny poitra tampoka aiza ny wc anareo zay voaloza tsy maintsy mandalo nylohan'ilay chambre nay sy rotsy andao fa teriko any ndry atoroa fotsiny ndray dia hitako a midina antohatry ndry dia manaraka lalatsara mianatsimo dia ao aloloha ao e so ihany fefa nitokadana tsara ny chambre nay mivady fa na zany aloha arahaka boaty afara ihany mirana iny so fa maninona rotsony tsy mba niteny taminay akory dia lasa tsy mba fanao mihitsy izao a na inona mahamaika azy tsy mba hadino izany izay sy ny eny izany eo ihany fa tia fetra to manafiny zavatra amity no tena tsy azo inona re no ambadika izany matetika izy nyto taitaitra izany variana ihany koa manaraka ty lalatsara ity moa izany ilay lalina mankany amin'ny wc hoay ary fa maninona koa ary midikadana be toy izao ty efitra ray ity sa misy entana saripady koa ta misokatra foana mantsy io taloha za makaty ireny izao nefa to tsara hity be sady misy fofona vavabesany mivoaka avy ao anatiny izany ka ohatra ny hoe fofom-panafody mahery vaika izany fangaro ranomanitra mahery fofona ihany koa nefa tena mba havavaka inona reny moa hoe alao aloha andeha ana wc dia antaniko amin'ny fetra ihany rehefa aveo ka nanaraka ty ambany aty indrainga mafetra tao mandrefa mindran'olona mantsy ako tsy mazavazava mihitsy iny lehilahy iny ka fa inona ary ny afeniny ato e
ka fa fantatro. Aika mety izy izany nangalatra izany hita natao ampiasana izany dia afeniny ato an-trano ato. Nefa nahoana ary no mamofona zavatra vafabe ho hevitra ny idio. Sa mety ho karazana zavatra misy fofony izany. Tena manimba orona mihitsy verangako. Aleo aloha mo tsy mahalala zavatra e. Ny amin'ny fantatro izao hatreto dia misy zavatra hafahafa ty tranonenany ity. Da mbola tsy miverina ihany ary kelakely iny. Inona ary mahavariana azy ihany? Aleo ndrasaka ety aloha izay voana. Iza ny malala izay ataony aty? Soka mba efa mandala zavatra ary izy. Njany kosa izy fa mivoaka ka. Dia akatrany any amin'izay aloha dia mody tsy taitra ohatran'ireny hoe olona tsy letsika ireny. Angatadalana amin'izay afetra. Mbola raharaha be koa mantsy ny fitohanan'ny fifamoivoizana indrindra amin'izao atoandro izao. Andeha sady ve ndry e? Ndao ary. Dia veloma. Mandehana any koa fa tsy. Veloma, mandra-piona. Ndao fa haterika any vavahady ndry e. Ndao ary e. Raha mahafantatro mira na mantsy ny tena marina. Sokony sy tetavina ane ka ato an-trano ihany e. Nisy anefa fa tsy velona intsony izy efa maty. Na zany anefa dia vadiko foana iny. Tiako inona tsy hisy fofona intsony azy. Jereo fa variana be fetra. Misy zavatra mahalasa saina azy. Anka saika nidona tamin'ny solom-baravarana voataitra. Saika nidona raha nisy kely. Zay mirana. Velomany amin'ny mamanareo any e. Veloma fetra. Tonga dia nidina avy hatrany ny vavahady vao lasa. Nanambady olona ve rotsy e? Toa tsy izao mihitsy anefa nahalalako ny fetra taloha fa olo-marina sy azo vantoka. Izao izy toa lasa mpangalatra angamba. Enga anie mba diso any ny eritreritro. Tsy ho jiolahy izany fetra vadin-joko ka. Nefa dia inona ary mafenina amin'ny efitrano iray midi-gadana be io e? Aleo aloha akabisy fa sao alina amin'ny lalana io. Sy mara atahorana koa iny lala tsara mitsofokana aminay iny. Atao trano ihany ny farany masina. Azy ny telo sasany be izao tena ndalana fotsiny. Tonga ndry. Tonga e. Enjana be izay fojiko izay a. Tamin'ny zanakany aloha tsy naninona loatra fa nodo ny tena enjana na miteny mona. Dre, fa naninona retsy? Tamin'ny telo oratolakandro nge izany ny alatandro neny. Izao ianao tsy efa mifiry, tsy efa minenina sasany. Tena naritra teny ambony bus tokoa ndry raha izany. Ary ny dianao mba nanahoana aloha e? Natratra ny rojo amin'ny vady ihany ve? Fetra ihany nory eny a. Fa lasaiza hono rotsy? Tsy ao izy. Fa nakaiza hono? Andrasa aloha isaka kely vetivety dia miresaka tsara sika very eny a. Ndry ty koa dia mampitaintaina ka ndanaingana. Tsy ela re a. Nandalo lala tamin'ny vovoka be koa ilay fiara dia mena ny vovoka. Eny aingana ao a. Fa nisy inona koa tany. Toa mampitaintaina koa miran'izany ka. Tena marina ve reto izany e? Izany ny tandrony eny a. Lazany fa mamita asany Diego hono rotsy nefa toa tsy mampino e. Raha lasavy izy dia tsy manam-pandriantsika akory. Tena ohatrany tsy mino ny saiko ka. Dia nilazany indray moa fa hoe nanadiny finday. Ie, na dia nanadiny finday aza ve dia
tsy antso amin'ny taksi foana, tsy anakoronona raha oviana ny tongo rotsy. Misy zavatra hafahafa mihitsy ka. Ny tena tsy azoko dia ilay efitrano anankiray nandrenesako fofona ratsy be, toa fofona fanafodana amin'ny hopitaly ireny, fangaro fofona ranomanitra ratsy be, manimba orona mihitsy, midigadana avy aty ivelany. Rehefa nandinika aho dia fetra ihany ve nangalatra ny entana vetana ampiasana ka manafina izany ao an-tranony. Ny zanako ny tena mampanahy ahy. Asa hitako misy mahazo azy ihany. Sady arak'ilay nofo ratsy nolazaindry tamiko iny. Raha izay entana very ihany aloha matoky ihany rotsy ahy e. Tsy hangalatra mihitsy raha izy. Ka izay ny hery ny nampitototo ahy e. Izaho mantsy tsy mba mpanofo ratsy ohatran'ireny izany. Fa engany mba tsy hisy azo ny zokiko. Mivavaka ho azy sika e. Miandry ny herinandro manaraka aloha itsika. Fa raha mbola tsy mandreva avao dia tsy maintsy mampandreny polisy. Iza mahita fa sao dia hifetra ihany no... Vadiny kosa veriny dia sanatria vita zavatra tsy aminy. Na ny marazin'ny zareo mbola natao voaingana ary. Tsy haiko mihitsy. Korotana sahady koa ny saiko. Ilay mpampiasa ny zareo ny tokony vonjitsika any aloha anontaniana izay tena marina. Fa tsy ndry ihany ve teo no nilaza fa raha mifetra mafy tsy handalo antsony. Ka raha te hahita marina mila manontana azy ihany sika ry neny. Izay lazany mifetra koa dia arana. Tsy haiko e. Mandalova ny ampiasana andro zareo aloha ndry amin'ny latsinainy. Kendry eo amin'ilay ora tsy maha ho amin'ny fetra iny fotsiny. Anafiny endrika fotsiny raha makany amin'ny birao ingaratrema fa atao iny mantsy ny lehiben'ny zareo amin'ny orinasa io. Ie, fa tsy andeferako aloha izay zanako izay a. Raha sanatria misy mahazo azy ihany. Inona izany olona nandefa azy an-dego izany aza. Raha tena lasany tokoa ka misy mahazo azy ihany. Tapa-bolana ve retsy dia tsy andrenesam-baovao mihitsy. Dia monjy ilay vato malalako amin'izay fa misy alina ihany izao. Aiza moana sika fa nalahidy teo iny. Tiany ka. Andraso sakafo amin'izay. Idiana avy ato anatiny tsara amin'izay aloha. Chérie, tonga. Ndre manjanesa ny vadiko izany na dia miavina amiko azy e. Tsy mamaly akory. Tiako foana ianao rotsy a. Ndraso fatodao eto anilinao a. Biso aloha e. Mahamenesa ny biso anao izany e. Eo fambariko tsara amin'izay ny bodofotsy erakovatsika fa ohatrany tena mangatsiaka be ingendry izany e. Zay dia fifiniko amin'izay. Njandraiko mamihana tsara izany koa izy fa dia mangatsiaka be no mikasika azy a. Inona kory nanetra anaty eo e. Toa ohatrany hoe nisy nanindry trano ty tatratrako teto. Andraso velomina ny jiro. Ary toa tsy mety mirehitra mariny ty. Tapaka ve ny jiro e. Aiza koa moa ilay lampo teo iny. Tieto ka. Aleo rehatra amin'izay. Andriamanitra toa irotsy ty mitsanga eto ampovoan-trano ity. Miakanjo fotsy lava be sady tsy manetsaka tany akory. Vinitra dia vinitra iry izy mijery ahy. Fa nga tsy raha natory tamiko teto izy teo ka. Any vadiko
fa ngainao tezitra amiko manao fijery masika be toy izao rotsy a tsy miteny izy fa manatsotra ny tanana anantona zao fetra fa manina anao manao fijery masika be amiko toy izao e tianao moa zany fetra ie ary zany mbola etazomoka anao foana tsy afoizako anao levon'ny tany za koa tianao nefa tsy afaka miara-miaina ny maty sy ny velony ka noho izany dia tsy maintsy tonga akanao ano toy izany any ankoatra ny fiarahantsika dia ho vononao fiasanatry tsy a rotsy a azakendana marary tsy maintsy re raha avako izany ka tsy afaka velony intsony ianao no afaka maty noho izany ianao no mila maty to ahy mba hanomezana ny voaditsika tsy vita mazava kenda mifona rotsy a aza-pizaly anao ohatr'izao a fizao tsy mijaly aminao mila anao koa ny ao e fonao a mbola tsy te ho faty zany a tsy maintsy anefa na tianao na tsy tianao ohatray fa inona ny ataoko eto ampovoatrany eto to lasa lavitra be fandrinana toriana kay atao marary be ane izany tratrako sy ny tendako izany fa ahoana ary andraso hoe ohaka izay voatsaroko nisy namona ao alina tsy iza fa rotsy vadiko ihany nanao an'izany fa lasaisa izy ay mbola eo ambo fandrina eo no vereny alina ireny sa inona e olona efa maty ka andeha hamono andray sa matotoana nankenda iny inona rety nahazo aty mila tsy afa mitsangana tsony marina marary daholo ny vatako ray amanontolo inona reno ataoko nandorany tsy lany aty vatombadiko nytereziko tato ihany no ny fofiny aiko olainy koa ny afa mijaly loatra izay ny akoatra any tsisy azafady mbola tsy saka ataoko ahoana moa ny fandao an'ity tany ity izany mahita sao dia mamantana any amin'ny hafobe tsy zay vao tena loza ekeko hoe dia ny vadiko fa tsy afaka ny faty kosa aloha mbola teo velona ohatra nanenenako izandray ary ty zavatra nataoko ity izany malala fa rotsy no avita amono aho ny tena magaga dia za tsy tonga saina mihitsy ny rehefa miara-miosina amin'ireny tore mbola manana fofony anareny mihitsy verangano nandraisako azoko nitondrako sakafo sy ny sisa mbola miresaka aminy ihany ohatra n'ireny hoe mbola mamaly azany foana izy nefa ohatra ny miresaka amin'ny rindrina reny olona maty ve amaly ny alina dia atsapako hoe misy tanana misafisafy sy mamihana to mampavarahojana ihany izy zany zany eva vao tonga saina tsisy azoko atao tsony ndresy nefa raha ambara olona zao trano zao dia mety ampigadra tsisy ino an'izay ambarako mihitsy ny olona natantarahako ny nanjoa amin'ny vadiko ilazy zareo fa zany namono ny vadiko hitoboka any amponja avy eo ny mety dia manamafy nefa vita ho aveniko any amin'ny trano tsisy mahita mihitsy rotsy raha tomantsy mbola possible izay hita indrindra any amin'ny andalova-mirana matetika aty ireny dia iza nefa nisiko fatim-badiko aleo raha nga filaterana mihitsy afindrako any amin'ny efitra varatra any amin'ny ambany indrindra ao koa misy fatinankirontany entany marobe dia afaka afangaroko ao izanatsikaritra fa misy razana mipetraka ao fa tsy zary ihany naso hoe diliana tsara rotsy efa nanahoana izy ao ay mbola misy era foana ilay fanafodina tsindrona tamin'ny rotsy mian'ny professeur Rakoto iny
raha koa dia manampaizana be amin'ny resaka ataovan'ondry io tena hainy ka aisaka faty efa tapabolana mbola tsy niova foana, mbola tsy ravanofo. Saingy efa mitady izy fofona ratsy ihany ka namendrahako ny Rahamanitra mahery vaika tato an-trano dia matin'izay ny fofona ratsy. Aleo ataoko raha alina indray ny famindràna ny rotsy fa raha zao mety misy ahita ny badako azo mivoaka amin'ny varavarana. Efa be dia be mantsy ny olona mivezivezy any an-dalambe any. Aleo raha alina mihitsy fa tsy maintsy mitady mpanotra aloha any ataondro, tsy zakako za marary azany. Inona no ataoriny eny a? Fanohitra tanteraka ny eny nambara ingaratra sy fetra e? Tsy vanina mihitsy ny fetrafetra iny marina, fa nataony aiza re rotsy e? Nahoana mandainga izy? Ngatsy gaga mihitsy ary ny laza le lehibe an'ny zareo fa nametra-pialany rotsy e. Fetra nefa dia niteny tamiko fa lasa nidego izy. Tena misy zavatra tsy mazavazava oriny eny a. Tsy andro elatsony a, dia ho any amin'ny polisy a plaza aminy amin'izao raharaha zao. Sao dia efa misy mahazo ny zanako izay vao hikorapaka eo. Maninona raha miala ny enina aloha isika manadia tsara ny fetra e. Dia rehefa tsy mety milaza ny marina izy izay vao mampandre ny polisy. Dia ndrasana roviana nefa izany. Tratrarintsika anaty tranony vao maraina napitso izy rineny a. Fa mety ve izany aloha e? Aleo izay no dia atao e. Efa manana numero an'ilay polisy namako izay koa raha ohatra. Ka ndry aza tsy manana finday koriko. Mindrana finday e. Dia aleo ary izany raha pitso e. Tsy vanina aloha fetra raha tena navita manafina an'izay misy any rotsy e. Nahoana no mandainga amintsika ary izy? Mamerivery ny saitsika fotsiny. Sarotra be amin'ny rotsy ny ametra-pialana tampotampoka izany amin'ny tsy antony. Sa inona loatra ange? Mandany izany ny saiko rineny a. Hoy teo marina rehefa mahita ny roto tsika e. Tsy maintsy hipotra ny tena marina. Ie, izay mihitsy. Efa fotoana tokony amindrako androtsany ambany amin'izay ngambizao manondro amin'ny 12 alina mantsy amin'ny famantaranandro. Enoko fa tsisy olona mety ahina soa ahita tsony mantsy any ivelany any amin'izao oro izao. Ndia hidina amin'izay andraso sokafana amin'izay ny varavarana miditra atao amin'ny ato. Nataoko aiza ary ny lakile? Toa tsy atao paosiko ato. Adino any ambony ve? Aleo hiverenako amin'ny vetivety. Ohatra toa misy mamana izy amin'ny varavarana miditra ao izany e. Iza koa no namoa azy teo? Tsy azoko. Fa ngah moa tsy nidy gadana izy e. Fetro, Fetro. Efa hitsy za fa za mitady fanala hitsy izany mitsony. Toa feo androtsy izany. Maninona no mikakakaka sy mihebe anefa e? Into aho e. Sa tsy batainao any ambanitsiny? Andraso hivokany aminao mihitsy aho e. Andriamanitra, toa tena rotsy tokoa ty mivoaka vao any efitra nasiko azy ty. Nitsingevana tsy manitsy tany. Vinitra dia vinitra ery. Fina no mampatahotra zatovako. Mivadinao ihany nge ty e. Rotsy re a. Aza manatona ianao. Olona efa maty ry nahalalako anao. Tsy maty izany re ako. Maty ve a dia mbola iraisana matory sy orokoroanao e. Efa maty ianao ka miala amiko e. Roasinao azy zany. Tsy hoe hiaraka miaina amiko mandraitra izay indray nga ianao. Nahoana no mivadika sahady? Rehefa izany dia alaiko ianao izany. Dia entiko anaraka.
voady efa vitany eny atsika ry fetra izay misy misy anao tsia tsy anaraka anao mbola teo velona ny aty tany any no nilaiko anao fa tsy nianakoatra akory ay fantatrao zany ka nahoana no tehirizinao sy afeninao ato fantatrao tsara fa tsy afaka miaraka ny maty sy ny velona nahoana no mbola nataonao ihany tia teny ianao mifetra valio ilozanao mivandravandra amiko fotsiny mifona rotsy tiako loatra ngenao tsy foko zary vovoka telo amin'ny fasana tsisy fifonana intsony entiko anaraka ianao tsy maintsy kay marary aza velesinao drany rotsy mba vadinao fa velona ihany angesy za nahoana ny ampijalianao mafy toy izao kay rotsy maty amin'ny dimy sasany maraina izao mbola tsara hity be mivavahadiny fetra mbola matory ngamba izy dia inona ny atao retsy ohatry ny mbola matory any izy zany tsy maintsy ho taitra eo izy rineny andrasantsika eto foana izay foazany sady miandry fa gasy ndry ty koa dia mbola manany ihany foana aiza kosa efa ho taitra ngamba izy izay andrasy fa tsindriky foana ty bokotry ity iny fa mamoa varavarana izy rineny aleo ianao miafiny eto fa za miditra any fa nahoana ka mihainohaino eto neny dia raha sanatria misy sahotaka dia atsonao ainga n'ity numero ty fa sahotaka ahoana moa ry kelakely ty izy any mahita ny teti-dratsy atao amin'ny fetra ato ndana amin'izay moa neny efa iny taminy izy eny ariko tomirana fa misina tonga vao maraina be ndry misy atondriako re ary nahoany ty ianao maradratra be ohatr'izao tao ohatra ny olona avy ny ady reny za koa dia dia ny fakapoka natao matotohan'ny rotsy io ninjera tamin'ny moto reny nahatonga an'io fa ngamo ianao mandeha moto ka natao aiza ny fiara moto an'le namako izay re nanao dobla zay rola midira aloha ndrera hiditra sa vy teto hiditra tokoa moko midira mila maila lahy fa to afafy zany miran'izany aza hitako ka fata-javatra tonga dia ilay efitranonahiko iny aloha mody andalovako vao tafiditra ato fetra olombelo tsy akoha azafady fa mantana vese vetivety aloha ahoana ary mpasin'ity sipity izany izay voatratra ny nafenina rehetra tonga dia lasa koa izy aleo arahanany ito ilay efitrano iny ohatra za mifofona ratsy tena ohatra mifofopaty indray ilay izy ka tena mila tsy ho zaka marina ay andraso aloha eretana na izany azy sokasoka fotsiny mivaravarana hojerena izay ato anaty entana inona reny no ato dia maimbo be toy izao hoe aleo arehetra hoe ny jiro ay ary ohatra misy olona matory eo ambony fandriana io iza ary io tena tsy saka koa izany fofona izany ka
miaritra koa io olona io ka marina moa ary ohatra ny endrika tsy vaovao amin'ny masoko izy izany fa toa irotsy tena irotsy ity marina fa tao maty tsisy anatsony Andriamanitra ao fa ahoana izao e. Mirana, fa inona natao ndry ato? Ha? Aina feninao ato rotsy. Nofononao zoko e. Tsy vanina ianao fetra. Vadinao ihany ve nataonao an'izao? Tsy namono an'izany aho e. Izy aza ny saika namono aho. Saika namono anao ahoana e. Raha ny fijeriko azy izao a dia olona efa maty efa ela io fa nafeninao tato no nitsirona nataonao. Tsisy namono an'izany teo ry karakely ty a. Fitiavako azy na tonga anao an'izao. Nentin'ny fitiavako azy loatra. Fenao ve mivadika daly e. Vadinao tianao ko vononao. Tsy maintsy anaponja mendrika anao. Torinay ianao fa namono ny zoko. Zao ihany a dia iantsy polisy. Ekatra ve a? Tsy a. Aleo fitanany amiko ny amin'ity zandriny ity dia miaraka fenona ny amin'ilay saika nametrahako androtsy ny vata mangatsika nisy roa vavy. Izay lalany ihany lalany e. Rehefa vita izany dia mitsoaka miala eto aho. Azabahana anao ny lalako rangaty a. Avelao a ivoaka. Sa tadiavinao vonoina koa dia afenao ohatr'izao. Tsisy miala eo a. Tsy avelako ihany tsy polisy izany ianao. Tena efa daly ianao. Tsy maintsy mandeha eo na tianao na tsy tianao. Miala tsiny raha voatera napitra ny anao koa satria efa nalalany tsiambarateloko ianao e. Vetra. Dia ho vitanao ve ny amono a? Vitako raha matokely ty a. Efa nambarako anao teo fa tsy za zany namono androtsy e. Ka zany ary tatazo ny tontondra e. So ihany fa na iniala dia mivatana tena mirindrina ny tontondriny. Atao tsy fo. Mahay miala be izy a. Ary zany ary nidaka mandrivorivo e. Tena voany a marina dia nianjera. Kay. Ay mora mianjera. Aleo amin'izay kendako teny e. Ohatra nanaova androtsy aho maly alina. Ay, ovino ny dia marina. Toa tsy mitsitsy mihitsy izy izany. Aleo ty nampanarahako androtsy fa tsy za mihitsy ny dia anaraka azy. Genda. Isa namoza teny eo e. Rotsy ve? Ny ala ihany izy ny afaka manao an'izany fa tsy amin'izao taona mazava be izao e. Oay, toa tsy mirana kendraiky ty fa rotsy. Tena endriko rotsy ny eto ambaniko. Mifona rotsy a. Mifona fa neveriko fa mirana e. Navelany a. Irotsy hony a. Nefa dia mirana. Alao ara rotona amin'izao. Alaiko ty bolongana vity dia akapoko amin'ny lohany io. Tsy rotsinao izany aho e. Mirana ihany ty. Izany ary tatazo e. Ay! Io fa tsy mahatsiaro tena intsony. Saika maty ara tsy navelany. Efa kely sisa ny haiko teo. Ay, efa nijanona koa ny polisy any ivelany izany ka tena tsy vanina ny marina fetraka. Oksariny eny a. Samy tsy nanam-poko metsika hoe maty rotsy. Zanako, maty be ny zanako. Tsy mino aho e. Tena tsy mino aho. Zaho angamba ny lahatra ary neny a. Maty rotsy e. Saika ny vonoiny koa nge zah e. Aso ihany fa tena tsy fany ny fetra e. Lehilahy toy izao dia fady andefy mandriny ihany ny finoany. Amin'izay dia mbola feny ihany. Tsy
Misy tandroka maro tary ratsy. Andao hikarakara ny razana antsika neny. Efa ampelatana manam-pahefana koa izao iny lehilahy tsy faniny iny. Avela hoany. Tsaintsaina ny ratsy vitany ihany izy. Fa hono marineny. Tamin'ny fomba ahoana no nahatongavan'ny pôlisy? Ka nahino anareo mifamaly dia tonga dia niantso pôlisy. Ay moa zareo koa tsy lavitra fa teo akaiky be ihany dia reny avy dia tonga reny. Saika fahatoroany eny hitanareo e. Tena efa vonona ny hamono afetra fa tampoka teo izy niantsoantso ny anarany roa tsy tena velany a. Ny velony faharotsy ngamba. Mety sany tokoa ngambe. Narovan'ny rotsy tamin'ny fanovaha-maso ianao. Dia aponja marina ny avarako. Tsy ny an'izay fanazavako mihitsy ny olona rehetra. Nandedika avokoa ny nataon'ny zareo. Na tsy zaho hono namono ny vadiko dia tsy tokony nanafina azy. Eloka be vava hono nataoko. Resy ankehitriny. Resy aho. Ny sakana minoko amirana koa mbola eloka hafa ny anjehan-dalàna na ihany. Eloka roa be izao ny vitako. Mbola izy dia 5 taona ny efako any sazoko izany. Mbola voatelo vodina ratsaka izay ny vita. Tsy avana, tsy namana, tsy iza mba hamangaty. Raha matofanja mba efa nitsidika andra iandro na nantety tsara makasika anjanany. Tsy nafenko aza marina rehetra. Mafy e. Zao ny afarako. Noho ny fitiavana ve natonga izany sa inona e? Tsy haiko ny namaly azy. Veka tantara mampivarahontsana be toy izany na azo anfetrany eny a. Eny akia, nambarany tamiko daholo marina mahakasika ny rotsy. Toa mampalahelo koa izy. Rotsaka tsy niato mihitsy ny ranomasony teo ampitantarana izany. Mahonja be tokoa. Niaraka natory tamin'ny faty izany izy. Izay efa misy fofona betsaka izao alina rehetra izao. Tena mampatahotra. Eny na hoe zoko azy rotsy e. Fa herin'ny fitiavana angamba na avitany an'izany a. Ka ohatrany hoe tsy tokony tena mihitsy anefetra amin'izany e. Ohatrany miala tao anatiny io ny sainy. Ny zavatra ataony aza ondra indray tsy tsaroana e. Adalam-pitiavany e. Mivika kely mihitsy ny sainy ka nampanaonao foana azy. Tantaraina tokoa ka mora. Tsy vitako izany ka. Ilay tsindrona natao an'ny rotsy koa tena niasa tamin'ny vata mangatsiaka ka nampaharitra ny nofiny a. Dia mbola nifanoroka foana ry zareo. Ie, lazainy hoe mihetsika ny rotsy rehefa amin'ny alina. Mamina azy. Mety manofy izy amin'izany. Na mety matoto an'ny rotsy koa e. Okizay izany resaka izany ry mirana ka. Na zaza atao mitady atahotra. Mamitsangam-boly mihitsy. Indrindra fa zaka tahotra ity. Nefetra dia niarana tory foana tambady ny zakalina. Na efetra aza ny resy lahatra fa tsy netiny nataony. Ny olona irana tena tiana tahaka ny inona aza. Rehefa maty dia tokony hafoy. Tsy afa miaraka tsony mantsy ny tontolo maty sy ny velona. Raha mbola ala ilovana mantsy reny maty reny a, dia mbola mijaly koa izy any ankoatra. Fa raha tena tiana izy a, dia avela andriam-piadanana. Natolotsy ny XR radio anao Vatombadoko. Dia penny Aloka Defson Nolalaovin'ny Oby Mamene zambisoanao izany. Eliza
efa hitsy za fa za mitady foana lahitsy izany intsony. Kloina aina feninao ato rotsy ary Andrea. fa sahodaka ahoana moa ry kelakely tya Nandray feo sy nikirakira ny lafiny ara teknika nomena avitry ny aina, nandrindra sy nanatotosa Kloina Hernienne. Fatombadoko